Jiolahy efatra mitondra fitaovam-piadina toy ny basy no nanafika tokantrano iray tao amin'ny cité poste Fokontany sans fil omaly tokony tamin'ny fitoro hariva. Vehivavy roa no naratra noho ny daroka nataon'ireo jiolahy nandritra ny fanafiana ary lasan'izy ireo tamin'izany ny vola mitentina iray hetsy ariary sy solosaina ary telefona. Namirona teo tokotany dia miditra avy any efa tara dia mitaby anjarahy ireo hoe aia anjarahy eo tadiavinareo anjarahy dia efa fantako ireo hoe hafahafa ny fihetsika andreo dia tsy nakaiko ny hiditra ireo fa tambaravara teo any anjo anjarahy misy mitady tonga dia niforcer andreo niditra ny raisindreo mivosina akanjo dia mitafiditra ao amin'ny salon dia ny sasany nandray anjarahy io dia ny sasany nandray ny mpianaka kely niaraka taminay tao dia ny raika mitondra mesa nandray anahy sady nitazona mivosina akanjo ohatr'izao dia natao ny teto ilay mesa dia natahotra be aho efa natao ny teto iny ny mesa tonga dia nanao saliha hoe mifona aho fa tsy zavatra fantako izao satria ireo nitadia volamena ny volafotsy dia vola dia tonga dia nanao saliny tonga dia nirarafandreo mesa ny tanako. Avy nilitra an-tragno ao zany tsy misy fanontania sisy resaky avy lefa nazerany aho zaho nazerany iny tonga dia zany nianso vonjeo hoe vonjeo zay Jesosy vonjeo zay Jesosy tonga dia nipeny vody basy ny lohako dia vaky zaho koa aragaga fo tonga dia nitetely io ny lohako hoe ay tena voamarina zany ohatran'izay zany zavatra nahazo anaty eo ity tonga dia ny ty raha sitako satria zaho nazera ty sitako tonga ty efa naratra be ny tanany nasiny tamin'ny meso zao. Minitra vitsy taorian'io nisy ny fifanjevonana teo amin'ny polisy avy eo anivon'ny commissariat central de police Toliara sy ireo jiolahy ka lavo tamin'izany ny roa tamin'ireo olon-dratsy ary tafaporitsaka naman'izy ireo. Nandositra ireo jiolahy ireo rehefa nandroba entana vitsivitsy. Raikitra moa zany fifanenjehana tamin'ny mpitandro ny filaminana ary nanapoaka basy izy ireo teo amin'ny toerana io mba hampitahorana ny fokon'olona sy ny olona manodidina zany satria mbola maro ny olona nandehandeha tamin'izany fotoana zany maro mivezivezy ka dia raikitra ny fifanenjehana sy ny fampitifirana ka lavo indray zany ny jiolahy anankiroa niaraka tamin'ny basy teny an-tanany. Ilay jiolahy fahatelo kosa izay nisy an'ilay sabatra dia tafaporitsaka satria maro dia maro ny olona nitangorona tao anatin'ny fifanjevona ka dia tafatsoaka tany anatin'ny olona tany zany ilay jiolahy anankiray ao anatin'ny fanaovana fikarohana azy moa zany zahay mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao hatramin'izao aloha zany jiolahy mbola tsy fantatra izy ireo tsy nisy taratasy nanamarina azy tany aminy fa tao anaty fifanjevona izy manapoaka basy no tifitra koa mpitandro filaminana zay tonga aingana dia aingana tena toerana dia zay no nalavo an'izao. Manentana sy miantso fifanomezan-tanana hatrany ny mpitandro filaminana mba hahafana mamongotra sy mifehy ny tranga tsy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanàna ny Toliara sy ny manodidina.